miarabantsika rehetra indray amin'ity arivarivo ity amin'ity serasera 3 minitra ity saika mbony saika tsy serasera 3 minitra androany satria reradreraky ny asa dia hoe atao isaky ny 2 andro na 3 andro na herinandro le izy fa nefany misy zavatra tsy arotra kely zany dia tonga atao tsy haiko le izy dia aloha le lazaina ihany satria 3 minitra ihany ilasana azy malahelo zany tena mity resaka fandorondorona isan-karazany ity ohatra zany ny tany afarafangana le jiramamay dia anisany mampalahelo satria leo jelestazy ny olona leo an'le tapaka jiro ny olona dia izay zany fanehoana alahelo sy fanehoana tsy fahafampo amin'ny fitondrana dia mandoro manana didy lehibe ny fitondrana mba hisoroka an'ireny zavatra reny satria sy ny mafananam-panjakana tsy dia omeko tsiny loatra ny olona eny marina fa eo ny tsy fahaizana mandanjalanja fa nefany rehefa ny atezerana no mitondra dia ohatran'ireny no mitranga atezerana fotsiny satria izy ireny zany tsy mba ohatran'ireo mpanararoatra hoe nandoro satria misy tombotsoany tao ohatra hoe tanyreny volana janoary 7 reny hoe mandoro tranombarotra izy rehefa avy nangalatra tao zany hoe efa avy nakan'izay nieritreretiny tokony alaina fa ity zany tsy misy zavatra angalarina fa dia hoe fanehoana ny alahelo sy fanehoana ny atezerana fotsiny dia dorana le izy ary mino fa reo olon'ireo tonga saina tsara mihitsy hoe misy zavatra tsy mety le izy tsy mety ny ataony kanefany zay zany no faraheriny manana adidy lehibe amin'ny isoroana zany rehetra zany ny fanjakana amin'ity delestazy lavabe ity le izy koa ny azo tenenina mihitsy hoe oviana ny tena ovity oviana ny tena ho tapitra inona ny vahaolana aroso inona ny vahaolana efa aroso fa ny olana zany dia le vahoaka tsy ampahafantarina ninninna tsy ampahafantarina hoe efa ohatran'izao ny ataonay dia tsy mety indray iny dia ohatran'izao indray ny ataonay dia zavatra kely fotsiny vita amin'iny dia ohatran'izao ny ataonay na ny fotoana isian'le delestazy reny tsy fantatra intsony hoe manomboka amin'ny firy ka hatramin'ny firy ny olona afaka miaro tory amin'ny alina raha ohatra ka amin'ny alina izy vao afaka miasa fa amin'ny atoandro izy matory fotsiny fa tsy fantatra intsony mihitsiny zany tsy misy filazana ofisialy hoe ay ny nanjaranareo zany dia ohatran'izao ka hatramin'izao ihany misy courant any ambanivohitra rehetrarehetra any misy fotoana tsy misy courant fa fantatra hoe amin'izao ka hatramin'izao ihany tsy misy herinaratra dia amin'izay ny olona afaka mandamina ny fotoanany zany mandamina hoe alao amin'izao fotoana izao zany no miasa amin'izao fotoana izao no miala sasatra izay ngamba ny azo lazainy androany fa dia mazotoa daholo amin'ny asa aman-draharaha izay atao ary asadiny le mametraka commentaire sy mikliklik j'aime tsy dia misy dikany hoe inona loatra iny fa mba hahafahanana ny olona sasany ihany koa mahita an'le izy satria rehefa manomboka miparitaka le izy dia afaka mivelatra ihany koa ny resadresaka izay ataontsika saotra tompoko